Alleluia, dia faly-miaravantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay efa bavy amin'ity androany ity. Mankasitraka an'Andriamanitra izay voalohany indrindra ny amin'ny tombontsoa satria tombontsoa lehibe izany manompo anazy izany. Mankasitraka ny mpanompo ihany koa mbola manome anay sehatra ahafahana mivelatra anatin'ny asa fanompoana tahaka an'izao. Mankasitraka nareo antsika tsirairay avy izay tsy mahafoy ny fiarahana mivavaka tahaka ny fanao sasany fa mahatoky foana. Dia hitanao any Andriamanitra eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsisy hiala maintsika samy handray ny anjara ny tsirairay avy. Araka ny hitantsika dia tsy irery izahay eto fa misy rahavavy mahafinaritra be miaraka aminazy amin'ny farany sisiny ahitantsika ny rahavavina ela. Dia avy eo i rahavavy Josea. Ato amin'ny ankaviako misy any rahavavy Kezia. Dia ny tenako moa fehizoro faly miaravanareo izay tsirairay avy dia tia ampiandohany izay dia tia hanentana sahady antsika mba hanaraka an'izao fotoana izao hatramin'ny farany satria izay maritra hatramin'ny farany ihany koa ny vonjena hoy ny ten'Andriamanitra hisy anjaranao eto voalohany ka hatramin'ny farany fa tsy hoe partie kely ihany no azahoanao anjara ary manasanao hipartage an'izany lève zany partage fa tsy mahafaty antoka anao zany tsy fidiam-boly zany tsy mila hoe fotoana lava be zany fa klika anankiroa fotsiny ngamba dia efa voapartage anao zany dia manasanao anao an'izany fizarana ny fotoanantsika androany zany. Nomboka ny fotoana atsika amin'izao fotoana izao tombokontsika ny fotoana amin'ny fideranan'Andriamanitra hiderana antsika amin'ny alalan'ny salamo fiderana izay hitanao amin'ny salamo fahatelo ambin'ny folo amby zato andiny voalohany sy ny fahaenina. Salamo 113 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe Alleluia, mideraha ianareo mpanompon'i Jehovah, mideraha ny anaran'i Jehovah. Isaorana anie ny anaran'i Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay. Hatramin'ny fipisahany masoandro ka hatramin'ny filetehany ny hoderaina anie ny anaran'i Jehovah. Avo ambonin'ny jantilisa Jehovah, ambony lanitra ny vonainy. Izy tahaka an'i Jehovah Andriamantsika izay mipetraka any amin'ny avo nefa miondrika mijery ny any an-danitra sy ny aty an-tany. Amen. Dia izany ten'Andriamanitra amin'izao fotoana izao tsika hiteran'Andriamanitra indray amin'ny alalan'ny vavaka dia manasanao rahavavy Kezia tondra ny anaty izany vavaka izany. Mankasitraka indrindra rahavavy manome anjara satra ary eto ny tanako dia miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary misaotra an'Andriamanitra satria mbola mety tombontsoa indray androany hitarika anao anaty izao vavaka izao. Ary ankasitrahana manokana ihany koa ny ray aman-dreny ara-pinoana Doktorina Mivady izay filoha-mpanorona izao ministera SE izao izay manome anjara sehatra ho ahy hatrany hatrany amin'ny fivelarana amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra. Araka ny tenin'ny vakely mpanompony teo hoe mila mideran'Andriamanitra sika ny misaotra anazy dia andehantsika ny andreto vavaka reto hisaotra ny tompontsika ny amin'ny fotoana, misaotra ny tompontsika ny amin'ny zavatra rehetra izay nataony antsika rehefa vitantsika izany dia hampadiso ny fanahy masina antsika anatrika antsika hanokatra saintsika ary anazava ihany kokoa izay mety hoe fanontaniana ny anatintsika dia rehefa vitantsika izay dia hifony ho anatrehan'ny tompontsika angataka famelana satria tsy mendritsika na dia miantsona anaran'ny tompo aza izy ny ten'Andriamanitra ary anapaka izay rehetra sakatsakana rehetra tsy ahafahantsika miditra ao anatin'ny plana an'Andriamanitra sy ny anjara voatendry izay efa nomany antsika sanao dia ndao ary vavaka tsika amin'izao fotoana izao aondry alohanao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao izay ary manome voninahitra anao izay satria mendrika tokoa ianao. Tompo misaotra anao izay amin'ny fotoana tahaka izao izay nomenao anay hifampaherezana eto ary hifampizarana ihany koa Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny Andriamanitra. Misaotra anao ihany koa izay Jesosy Kristy amin'ny teknôlôjia izay nomenao ihany koa Andriamanitra ahafahanay tompo mitory ho an'ny hafa ihany koa Jesosy. Misaotra ihany koa izay tompo any amin'ny zavatra rehetra izay nataonao anay hatramin'izay ka hatramin'izao. Ankasitrahanay feno ianao Jesosy Kristy satria tena tsara ianao milaza Andriamanitra hoe mila mahay misaotra izahay, mila mahay midery izahay, mila mahay mankasitraka izahay misaotra satria ianao nanavitra anay, nanavitra ny ainay tsy izy natany amin'ny lavaka ozy izy ny tenao Andriamanitra. Mankasitraka dada, mankasitraka ny amin'ny fitiavanao anay, mankasitraka ny amin'ny fahasoavanao anay. Ary eto ihany koa izay androany fanahy masina dia mbola milanao hatrany hatrany mampandroso anao izay amin'ity an'ity. Fanahy masinao kasety tsirairay avy izay manaraka izao fandahara izao aoka tena hoe hisy anjara ho an'izy ireo androany fanahy masina. Ianao hanokatra
maspana tsirarayava anokatra tsirarayava ary amalo fanontaniana rehetra zay any anatin'ny sainy tsirarayava mety hoe manitikitika amin'izy ireo fa ny masonao ilainay ianao androany manampy anay amin'ity fotoana ity dia asandratra sahady ny anaranao ary misaotra sahady satria efa miaraka aminay ianao amin'ity koa zay Jesosy dia manantona anao indray ny amin'ny faratsinay ny amin'ny fahalotonay ny amin'ny zavatra maro isan-karazany zay tsy fanaraka tamin'ny sitraponao etompo ny fahotanay zany na mety nampanaheloty zay na mety nanao zavatra tsy araka sitraponao zay Jesosy nandeha ny saina ary mety ihany koa zay Andriamanitra nanisy zahay dia androany Jesosy okaneranao latsaka teo Kalvaria androany anatiovanao anay anasanao anay indray amin'ity anoity ary raisindray zay Jesosy Kristy amin'ity anoity ho zanakao ary okanao hiaditsy karakaranay indray amin'ity anoity maka sitraka sady satria mandray famondrapo sy famelana avy aminao zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amin'izao fotoana izao na inona zavatra mety mitondra fikorotanana na ara-tsainy zany na ara-batana zany na ara-panahy zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raisinay zany fahefana nomenao anay zany mandrava sy mamotika an'izany zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy na inona ihany koa Andriamanitra mety faneligenena nefa mifahavalo ao anatin'ny réseau zany Andriamanitra ka tsy ahafahan'ny zanakao manaraka zao fandahara zao hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia potehiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay rehetra asa fahavalo rehetra mbariko fa asa maty zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary eto androany dia miantso miafinao andobo zay rehetra tsy avy aminao amin'izao fotoana izao Andriamanitra ary tonoko androany Andriamanitra fa mpandresy zahay ary miditra ao anatin'ny anjara zay efa voatendry nomaninao anay zahay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mandrakitra ny tsirarayavy ihany kosa no fotoananay amin'ny ranao sarobidy zay androany mba tsy ho hita masony fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia makasitraka makalaza anao zay satria mendrika tokoa anao dia anao miady amen amen alleluia dia mankasitraka rahavavy tondranay tanaty zany vavaka mahery vaika zany amin'izao fotoana izao tsika dia anaraka hira anankiray alohan'ny misitsika lalindana any amin'ny fotoana
Alleluia, alleluia araka izany iry zany hoe hiara hivavakantsika andaontsika tena hiara hivavaka mihitsiny amin'izao fotoan'izao mivavaka ataontsika dia hisaotra n'Andriamanitra tsika fa nomeny orana na teto Antananarivo zany na tany amin'ny faritra maro famambolana maro indrindra reny mpamboly reny mety misy anisan'izany amintsika sy ianao na ny fianakaviantsika eny na dia tsy amintsika ary zany rehefa faly ny vahoaka malagasy avatsika dia efa mba faly ihany koa tsika ndaontsika amin'izao fotoan'izao hiteran'Andriamanitra na dia hoe misy orana teo nalaza hoe artificiel nalefa Andriamanitra koa nanoloksainandreny hoe alefaso aloha aran'io dia miara-miasa asoantsika ny zavatra rehetrarehetra tena hoe ndaontsika amin'izao fotoan'izao hisaotra n'Andriamanitra fa avy aminazy ny zavatra rehetrarehetra izy mendrika hisaorana dia mialohan'izany hamaky tenin'Andriamanitra isika izay hita ao amin'ny Salamy 8:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ankalaza ny anaran'Andriamanitra amin'ny fihiranao ary hiderazany fisaorana. Alleluia. Dia izany tenin'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao mangataka izahay ny ravavy Josea mba hitondranay anaty izany vavaka fiderana sy fisaorana n'Andriamanitra izany. Makasitraka ny ravavy atsika rehetra izay manaraka an'izao laozao dia tena ingetaeta mihitsy hisaotra n'Andriamanitra ny amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra tamintsika. Misaotra ny makasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra izay mbola nanome anjara sehatra ho anay mbola tory-teny hifampahery amintsika tsirairay avy indray dia amin'izao fotoana dia ndaontsika sy ianao hivavaka tena hoe sokafo ny vavanao sokafo ny fonao indrindrindrindra mba tena hoe hideran'Andriamanitra hisaotra anazy ianao satria fitahiny dia izay natonga antsika hoe tsy lanindrindra nomeny orantsika nomeny fitahina magaga nge zany volana tamin'ity taona ity kely fotsiny ny orana nomeny antsika na hoe maina loatra ny tany fa tena nangatakitsika hoe miorana izay data tena nomeny mentsika hisaotra n'Andriamanitra zany asandrato ny feonao azy raha eo makasitraka anao indray izay amin'izao fotoan'izao ianao ilay Andriamanitra mahagaga ianao ilay Andriamanitra be famindrapo izay tokoa dia tena misaotra anao amin'izao fotoan'izao satria tena tsara loatra ianao namezanao anay fotoana tombo tamin'iny semaine iny tapabolana izay ny hoe orana tena orana teto amin'ity Antananarivo sy na tany ambanivohitra na tany amin'ny faritany mihitsy azy Andriamanitra dia nomenao orana izay tena misaotra ary makasitraka anao dia ianao nanolontsaina ho an'ny mpitondra hoe andefa orana artificiel fa tena misaotra anao izay Jesosy satria raha tsy nitolontsaina avy aminao tena tsy nisy hoe tantsana nisy mpamboly falina indray azany orana izany ary tena mankasitraka anao Jesosy ny amin'ny fiasanao mahery eto izay ihany koa Andriamanitra dia tena hoe sokafo ny lanitra sokafo mihitsy ny lanitra ho anay Jesosy miara mivavaka eto izay amin'izao fotoan'izao hisaotra anao tena hideranao tena hoe angetaheta mihitsy ny any anatinay ihany bitabitaka mihitsy izay amin'izany fisaorana anao izany satria miasa ianao amin'ny fiainanay miasa ianao amin'ity Madagasikara ity tena tianao tokoa ty Madagasikara ity tena no avahanao mihitsy ty Madagasikara ity ary izay tokoa izay mpanomponao rehetra eto amin'ity Madagasikara ity izay rehetra izay hoe nanolotenao anao eto amin'ity Madagasikara ity Andriamanitra amin'izao fotoan'izao dia tena hoe velombelona any anatinay tena hiampisaorana mihitsy tokoa any anatinay tsirairay avy any ka mankasitraka anao Jesosy malalo ny amin'ny fitahinao mankasitraka anao ny amin'ny fahasoavanao satria tena fahasoavana zany fitahina omenao anay zany ary tena te hideranao zay te hankalazanao zay Andriamanitra fa mahagaga loatra ianao. Halleluia dia raiky ny anaranao Andriamanitra ankasitrahako indrindra ny fiasanao satria ozy ny teninao hoe zavatra rehetra miara-miasa soa izay tianao dia mankasitraka dada vera sy miasa voninahitra dia atongotra eo anao mandrakizay. Halleluia. Amen dia mankasitraka indrindra ravavy mitondranay indray tanatin'izany vavaka izany vavaka fiderana n'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao tsika dia anaraka hira anankiray hoe manantenan'Andriamanitra ianao ry fanahy dia ndao ary Ooh.
mino fa navy nanaraka tsara niniritintsika ira mampahery teny any amin'ny salamy fahatelo amby efapolo any izy iny hoe Davida nampahery ny fanahy zay tao anatiny zay mila horeraka dia izy ihany nampahery ny tenany teo hoe aza mitanondrika ianao ny fanahiko izy izy fa na dia zany ary zavatra mitraka mbola hiteran Jehova ihany satria izy ny Andriamanitra dao vakitsika mihitsy zany ten'Andriamanitra zany any amin'ny salamy fahatelo amby efapolo andiny fahadimy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko ary nahoana no mitoloka ato anatiko ianao mananty anahy n'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho izy ny famonjenany tavako sady Andriamanitra amen. Zany ny tenin'Andriamanitra zany ny teny Davida tamin'ny fanahy zay nitoloky tao anatiny maro ny zavatra nampahory ny fanahiny mety hoe mitolefika ny fanahiny mety hoe reraka amin'izay ny fanahiny ary tsapany zany fa izy tenany ihany nampahery ny fanahiny tao anatiny afaka ataontsika ianao koa zany hoe mampahery ny fanahintsika zay ao anatintsika hoana moa ny fomba anaovana zany za zao joroky vavolombelona eto ho voninahitr'Andriamanitra satria raha nisy fotoana zay tany amin'ny Nisy Maurice dia taty Madagasikara misy dadatoako zany nata mamako izy maty napalahelo be anazy zavatra izay ary tena hoe tsy hita zay natao satria tsy afaka nody tsy afaka hanao inona dia tsisy hoe fianakaviana ampahery tsisy anizaniza zany teo ampahery atsika ampahery fa tamin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra nampahereziko ny fanahiko zay tao anatiko tena hoe nitoloko hoe saika kivy hoe zarery ty fa teo ny ten'Andriamanitra nafako nampahery ny tenako dia zay no tiako kely fotsiny ampitantsika hoe tsy voatery raha ohatra hoe tsisy olona zany mampahery anao dia tolefika eo ve ianao dia hijanona rery amin'izao ve ianao fa maro ny fomba ahafahanao mba mampahery ny ao anatinao dia anisany amin'izany ohatra ny tenin'Andriamanitra araka ilay lazaiko tantsika teo tena hoe nampahery sy nampitsangana indray ilay fanahy efa mitolefika dia izay manasa ny rahavavy kely andray tsika ilazalaza momba n'izany teny Davida zany fampaherezana zany trakatrany rahavavy araka ny ten'Andriamanitra izay vakiny rahavavy teo hoe nahoana ozy izy mitanondrika ny fanahy tao anaty manantena n'Andriamanitra araka izany ten'Andriamanitra zany dia Andriamanitra dia mbola mampanantena zavatra ho antsika foana misy fotoana somary mitozitozy ihany moa zany hoe zavatra mandalo teo amina fony 2014 nandao anany reniko 2016 nandao anany anadako niasa tany amin'ny Maurice tamin'izay tena hoe mafy niala teto Madagasikara tena mbola tao anatiny tena hoe inconscient mihitsy mamako tsy mahafantatra ny mino tena nagidy tamiko le izy fa isaky ny mamaky amin'ny ten'Andriamanitra io kony dia zao foana hoe mbola anantena tao anatin'izay koa misy ten'Andriamanitra zay azoko tamin'izay hoe nalefa nylezoko tamin'izay folo tamin'izay nalasa mamako izay hoe na dia mandao ahy azy izy dia za miankamboto izy tsy notriny zany hoe tsy manary tao anatin'izany araka ny nahazo any Davida tena nandalo zavatra mafy sedra olana mafy tena mamay kanefa tao anatin'izany izy dia mbola natsiarany hoe tompo manantena anao na dia tahaka izany ihany koa kony na dia atao kely navesatra mafy zany hoe milazana re zany tsy hitanao hoe ohatriny ahoana fa hoe niala teto ianao inconscient manao ianao dia ila ravinahitra zany hoe hiasa sy ohatr'izany ohatra izany ihany koa zoko hoe tao anatin'ny roa taona efatra andro monja fotsiny nararina jeranazy Jesosy tena efa tsy antenaiko tsony tia kanefa na dia misy ratrapo aza tao anatiko na dia tena hoe hitako hoe nanivanaza le izy dia mbola nampanantenana foana n'Andriamanitra ka zany koa ny tiako ampaherezana anao amin'izany ten'Andriamanitra zany mety misy zavatra tena dona mafy mahazo anao fa ozy ny ten'Andriamanitra hoe aza mitoloka ozy izy fa manantena n'Andriamanitra le irana raha antsika teo izy hoe ny fanahiko manantena n'Andriamanitra ozy izy maniry zavatra tsara dia zany koa ny ampaherezako anao maniry zavatra tsara Andriamanitra rehefa matoa zavatra anankiray mitranga ny fiainantsika sy anao dia tsy hoe araraka anao iny fa Andriamanitra dia manana ny planao foana
manana ny hevitra foana izy a ieverany atsika isanao dia zay mino andro any mety zao ianao tsidika nytokantranonao zao fandaharany zao mety misy izy ianao hoe izy ara ny atenaiko manary anao daholo ny namana fianakaviana fandroany Andriamanitra amin'Andriamanitra irery any manantena zavatra amin'Andriamanitra irery any no apetrao zay rehetra mombanao dia mino fa apiakatra ny fonana ny anatinao indray Andriamanitra ary tsy hanary anao izy tsy hafoy anao izy dia tahian'Andriamanitra manokana ianao. Amen. Manasanaraka José mba izaranay teny kely fotsiny angamba no entiko hoe mampahery anao fa voafehany raha vavy teo ilay izy dia tiako hoe aza miandro olona ianao hoe ampahery ny tenanao fa ilay Jesosy ao anatinao ilay fanahy masina ao anatinao tena hoe resaofa tena miresaka aminao tena hoe za koa te hijova volombelona fa ny fiainako zany tamin'izaho taloha hoe tsy dia mipetraka loatra teo amin'ny ray aman-dreny fa petrapetraka teny aman'olona teny foana dia hoy za tamin'izay nisy fotoana hoe ohatry ny somary tonga saina tamin'izay hoe Andriamanitra ohatry ny ahoana ny fiainako any aoriana misy antenaiko ve no avoko dia tamin'izany nisy fotoana tena niteny mihitsy hoe mbola tsy haiko ilazana anazy fa ohatry ny hoe misy fanantenana foana ny anatiko any hoe mbola hiova ny fiainako tena hiova tsy hijanona amin'izao foana dia tany amin'ny Nosy Maurice moa tany tena hoe nandraisako an'i Jesosy dia tamin'izay tena nitenen'ny tompo mihitsy hoe tsy ohatr'izao izy nitenen'ny tompo fiainanao fa tena hoe andeha ianao tena famirapiratana eo amin'ny fiainanao tena hoe andeha ianao tena hoe isy fifaliana foana ny androm-piainanao fa adilo zay zavatra rehetra tany aloha zay hoe nahatonga anao ketraka nahatonga anao diso fanantenana dia tamin'izay nandraisako tao anatiko mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe mila mahery mila feno fandresena ny anatiko any mila tena hoe ampiasaiko ny tenin'Andriamanitra akahery anahy dia mila hoe fandray amin'ny fanahy masina foana isan'andro enoina amin'ny fanahy masina zay miteny aminao fa tena mampahery anao izy zay ngamba ny tena hoe fampiherezana omeko anao amin'ity andro an'ity fa tena mitsangana ianao le vehivavy mahery ianao le lehilahy mahery tena tahian'Andriamanitra ane ianao dia zavatra rehetra hoe any anatinao misy alahelo dia fafan'Andriamanitra zany fafana amin'ilay fanahy masin'Andriamanitra zany amin'ity andro an'ity dia tahian'Andriamanitra manokana ianao. Amen. Dia mankasitraka indrindra ary asika hiravaka mankasitraka indrindra tompo dia araka izany amisatsika ny fampaherezana efa voateny teo daholo angamba ny tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay fa fanamafisana fotsiny fampaherezana antsika mino an Jesosy Kristy araka ny teniny amin'ity volan'ity moa dia hoe volan'ny fiobiana dia ao anatin'izany tena hoe manentana antsika tsirairay avy mba tena hoe hioby amin'Andriamanitra mety hoe be dia be ny zavatra mety hoe mampikaika ny olona amin'izao fotoana izao eo ny tsy fandriam-pahalemana eo ny aretina eo ny zavatra maro samihafa misy fotoana tao anatin'ny teo amin'ny fiainako ohatrany hoe mety hoe raha fijery tsy ivelany dia ohatrany hoe sisy antenaina ary maro tsika mety hoe mandalo zavatra hoe ny olona eve tsy ivelany teny hoe sisy antenaina amin'ny olona iny fa ianao tadio fotsiny tenin'Andriamanitra araka ny tenin'ny rahavavy José teo hoe amin'ny fotoan'iretsika ny tena mila mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra zay nafahantsika mampahery teny tsy afaka mampahery tena fotsika hoe pozitif etsika eo fa ny tenin'Andriamanitra mahatonga antsika afaka mipositify an'iny zavatra iny satria manantena an'Andriamanitra isika satria Andriamanitra isika dia mahatoky amin'ny teniny
dia obio andriamanitra ao anatin'izany hitan'olona etsy ivelany. Nisy olona niteny taminah hoe Arnaïla atao calme be, zany hoe ohatra normalement zany amin'izao tontolo izao hoe tokony hipanika, tokony hoe anao zao hipepeperoa, fa ao anatin'izany ianao dia tena hoe ho calme sy confiance aussi sy ny tenin'andriamanitra dia aminao zany ao anatin'izao volana zao. Dia hivavaka antsika ao anatin'izany fampahirezana zany ao anatin'ny fanantenanao dia tena hoe ampitomboany finoanao, ampitomboany hivavaka ao amin'andriamanitra, tena hoe hantoraka aminasika dia andaontsika hivavaka amin'izao fotoan'izao. Zay eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mankasitraka fiainanao ndray mbola afaka ny fampahery teto. Iny Jesosy hoe tsy teny avy aminao fa teny avy aminao izay fananao masina izay mbola nampahery anao izay. Araka ny teninao Jesosy hoe afaka manantenanao zay satria avy aminao famonjenay. Dia tena raisiny amin'ny finoana zany Jesosy inona zavatra mahazo anay, inona zavatra mety avelanao mandalo amin'ny fiainanay dia zay Jesosy mino fa reny zavatra mandalo eny dia tsy mahazo autorisation raha tsy avy aminao ary ataonao zany miara-miasa soanay. Dia mananteny zay Jesosy fa ao aminao solution rehefa manome solution anao dia varavarana fito Jesosy no misokatra anaty anay. Tederanay no ankalazainay ianao nisanisa Jesosy mety mahatsapa fa hoe malemy, mety mahatsapa fa hoe tsy maintsy atolaka fa hoe ampanompon'Andriamanitra hoe aizandray dia Jesosy ampatsahivy anay any amin'ny tokantrano misy anay tsirairay avy any fa mahery ao anatinay Jesosy efa nomenao fanahy mahery zahay dia mankasitraka fiainanao zay sotranao zay satria ampianarinao mampiasa ny fahefana ampatsivinao ny zozy anananay Jesosy raha misy olona ao anatin'ny aretina efa hoe tsisy antenaina tsony dia mbola ampatsahivinao anazy fa efa nidiakapoka tamin'ny fanasitraninazy ary nioby anazy izy nioby anao izy amin'izao fotoan'izao dia mankasitraka fiainanao zay dia renainao ankalazainay ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Alleluia. Dia tonga soa ety ampamarana nandray tsika andaontsika amin'izao fotoan'izao hisaotra an'Andriamanitra hiterana azy satria teto amin'ity fotoan'ity izy tsy hoe ny fampijerijery teo fotsiny tsika fa nisy Andriamanitra teo hoe tena hoe raha misy rona telo vory amin'ny anarako dia voany izy dia tena hoe teto izy teto fanatriany mendrika mideraina sy ankalazaina izy fa tsara rehefa misaotra an'Andriamanitra tsika dia ametraka amin'ity ality eo amin'ny-pelantanany ihany koa eo ambany fiarovany maro reo mbola ampierinasa na vao andeha hiasa misy amintsika maro koa ny andeha atory dia apetrakantsika am-pelantanan'Andriamanitra daholo zany eo ambany fiarovany izy irery ihany miaratsika hoe tena Andriamanitra hoe miasa foana moa zay izy mpiandro trano raha tsy Jehova miandro dia ndao tena hoe apetrakantsika mihitsy zany eo am-pelantanany ty ality dia asandrato foanao amin'izao fotoan'izao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra sy mankasitraka anao zay mioby dia mitera manome voninahitra ny anaranao ambony indrindra tompo fa tsara ianao androany zay tia kasitraka anao satria teto ny fanatrianao enikajy amboninahitra izany fotoan'izany satria natrehanao ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay tompony tompo ilay Andriamanitra ny tany aman-danitra tsy misy toanao dada tena mankasitraka anao izay misaotra anao na amin'ny asa vita satria ny amin'ny fampiasanao anay tsirairay avy mankasitraka koa ny amin'ireo olona tsirairay avy afaka nanatrika za fotoan'izany zay tsy niala maina teto amin'ny fanatrianao fa nandray ny anjarany teto amin'ny fanatrianao nandray ny anjara fanafana anjara fifaliana sy fiadanana avy aminao tamin'ity an'ity mankasitraka anao ihany koa izay any amin'izany alina zay omenao anay izany dada efa mitatana anay ianao nandritra ny tontolo andro ary mbola ankinay aminao ty alina ty mety atory izay da ta tsy mahareny ambony tany mety tsy mahafantatra zay zavatra mitrango ivelany fa androany dia mangataka aminao zay irao ny anjerinao hitombo manodidina ny lainay tsirairay avy tsy misy fahavalo akasika anay tsy misy faharatsiana azo anay sy ny fianakaviana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary eo zay andeha hiasa ihany koa dada na mbola amperinasa amin'izao fotoan'izao dia tafio herinao izy reny herinao no entiny miady ianao no mampandresy anazy ianao no ampamokatra anazy reny tsirairay avy amin'ny toerana zay misy anazy any raha misy olona ny andalana amin'izao fotoan'izao andala-podiana ianao dada hitantana andiany tonga soamantsara nivony ankohonana izy reny tsisy arary tsisy aratra tsisy olo azony loza tampoka fa tena hoe tonga soamantsara salama tsara tena vatana saina sy fanahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ambon'izany rehetra izany dada teraka fanafenao amin'ilay ranao sosa ary bidy
ny aminay manontolo tenanay fonay sainay fananay ary indrindrandrindra ny ainay tsiraray avy amin'ny akonanay sy ny fianakaviana rehetra ny tolambalavaranay dia asianay marky le rano sosarybidy tsy holalovan'ny fanafafatesana ny akonanay sy ny fianakaviana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra sy mankasitraka ary mankalaza anao izay fa Andriamanitra tsara indrindra ianao Andriamanitra miady sy miay anay ianao mankasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zinahitra manao rery dada fa tsara ianao Alleluia amen amen dia mankasitraka antsika rehetra naharitra hatramin'ny farany tokoa araka ny tenena hatreny am-boalohany manentana antsika hatrany hatrany hoe isakariva lera tahaka an'izao dia misy foana fotoam-bavaka dia manasanao hanaraka manasanao ihany koa hanasa ny hafa mba hanaraka an'izany fotoana izany dia mankasitraka indrindra hitsodrano zareo antsika amin'izao fotoana izao eto fahasoavana sy famondrapoa hanaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra hatramin'i Jehova andro lava ianao amen dia amin'ny tenanao rery any eto fahasoavana sy famondrapoa hanaraka amin'ny andro rehetra iainako dia toetra hatramin'i Jehova andro lava amen amen dia samy tahintsika rehetra tahin'Andriamanitra daholo